fiainana. De zay le nianarantsika hoe zany le fiainana mandrakizay. Ary inona kosa ny atao hoe fahaverezana, zay koa le nianarantsika hoe zay le afo maharitra mandrakizay. Ary tsy misy afa-tsareo anankiroa reo no miandra ny fiainantsika zanak'olombelona sy ny iafaran'io fiainantsika zanak'olombelona rahatr'izay. Ny marina raha tsy hoe iafarana satria ho fiainana mandrakizay le izy ary ho fahavelomana mandrakizay. Ka mandrakizay anankiroa no manoloana antsika zanak'olombelona sy miandra ny fiainantsika zanak'olombelona. Ny ray mandrakizay tsara, ny ray mandrakizay ratsy de ratsy. De anjaranao no misafidy ho iaho dieny zao. Fa ho ampitaitsika vetivety ary amin'ity androany ity ny mombamomba n'ireo mandrakizay anankiroa ireo. Ny teny moa zay efa nivakitsika zay tsy averiko eto intsony eo amin'ny Matthieu 5:20 de voalaza tao amin'ny 9:7. Fa nanamafy ity teny nivakitsika farany ity ihany koa izay andiny tsoratra masina zay ao amin'ny Matthieu 5:20, 9:7 manao hoe ireny ozy izy dia ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay. Fa ny marina kosa makany amin'ny fiainana mandrakizay. Izay no manamafy hoe misy mandrakizay anankiroa, ny ray fampijaliana, ny anankiray fiainana mandrakizay. Efa nampianarina sy nampahafantarina antsika tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra teto farany hoe inona no ampijalianandreo olondreo, de tsy inona fa ny afo maharitra mandrakizay, ny lelafo sy solofara. De any afarany le lalana atao hoe lalana malalaka sy vavahady malalaka. Fa misy kosa le ny marina makany amin'ny fiainana mandrakizay. De any amin'ny fiainana mandrakizay kosa zay nampianarina antsika teto ihany koa hoe inona sy inona ny fiainana any, any no iafaran'ilay vavahady ety sy lalana tery. Ka aoka isika eto am-piandohana ny tenenako hoe aza misafidy ny lala malalaka fa makany amin'ny fahaverezany, fa aleo mijery, aleo mitady, ary rehefa mahita de manaraka sy miditra ao anatin'ilay vavahady ety sy manaraka n'ilay lalana tery rehefa avy eo, fa ino no makany amin'ny atao hoe fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana mety apetraka ao zao de hoe fa inona zany lalana tery sy vavahady ety zany pasteur? Tena ho fantatrao tokoa rehefa tena tapa-kevitra ianao hoe za tena anaraka ny fahamarinana, za tena te hikatsaka ny fiainana mandrakizay, de ho hitanao misongadina ho azy miariary eo anatrehanao le hoe lalana tery tokoa izy ary vavahady ety. Kanefa any ny tiany tompo hidirantsika ary any ny tiany tompo haleantsika, satria nahoana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ka indreto misy andiny tsoratra masina vitsivitsy ary ahafahantsika mampita hoe manahoana lay fahaverezana izay voalaza hoe fampijaliana mandrakizay, ary manahoana kosa lay fiainana izay voambara fa de fiadanana, fahasambarana, fifaliana mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay. Vakitsika voalohany ary Matthieu 5:20, Matthieu 5:20 de ny 1:7. Amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe, vakitsika ny teny manao hoe ary dia hilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe miala amiko ianareo zay voaozona ho any amin'ny afo maritra mandrakizay, zay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Misy zava-baovao izay mety mbola tsy fantatsika eto aloha fa be deabe aloha no iloko hoe mahafantatra. Ny afo zay atao hoe afo be resantsika eto na le hoe fahaverezana. De io ihany koa moa le atao hoe fary afo, io ihany koa le atao hoe fahafatesana faharoa, io ihany koa le hoe fampijaliana mandrakizay. Io de tsy namboarina ho antsika olombelona, fa namboarina ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Ho an'ny devoly sy ny anjeliny zany no nanamboarina ny afo be na ny fahaverezana. De lazaiko aminao aloha fa ny devoly anie tamin'ny voalohany mba tsara ary Lucifer na inarany tamin'izany. Izy no lehibean'ny anjely rehetra tany an-danitra tany. Andriamanitra ihany koa nanamboatra sy namorona ny devoly. Fa mbola Lucifer izy tamin'izany de indraindray tsika olombelona dia tsy mahafantatra de manontany tena sy manontany olona hoe fa ahoana koa ary nanamboaran'Andriamanitra tahaka an'izany hoe namboarina ny devoly, hankahala azy, hanohatra azy sy ny sisa. Ny devoly tamin'izy vao vita mbola lehibean'ny anjely de lazaiko anao tsy nanota izy ary tsisy tsiny tao aminy. Fa noho ny antony anankiray zay tsy resantsika eto aloha de zao lasa nanjary nivadika tamin'Andriamanitra izy, lasa nikomy tamin'Andriamanitra izy, de nitaona ny anjely rehetra teo ambany fifehezany,
de zao nisy ny anjely nanaraka azy resy lahatra tamin'ny fotoamana nataony fa nisy ny tsy nanaraka. De taty arina rehefa nytoy ela ny tantara de tsy navela ny toetra tany an-danitra ntsony izy ary tsy afaka nivezivezy tany de nazera izy. Ny dikan'izy nazera iny tsy afaka andray azy tsony Andriamanitra ary de nanomboka teo no nomanina sy namboarina ny afobe mba hoan'ny devoly rehefa tonga ny fotoana anipazana azy any. Hitantsika moa raha ohatra ka ampy ny fotoana hoe amin'ny fotoana inona no atsipy any devoly io. Fa ny dikan'izay teny zay zany de zao natao hoan'ny devoly sy le anjely nanaraka azy io afobe io. Fa noho isika olombelona na izay olombelona mety hoe tsy hoany am'le fiainana mandrakizay, tsy manaraka an'le lalatery, zany hoe tsy navita nanaraka an'le sitrapon'Andriamanitra fa nanao zay tiany ihany, dia dikan'izay de zao tsy ny sitrapon'Andriamanitra ny narahany fa ny sitrapon'ny devoly de lasa manaraka ny devoly any amin'io afobe io izy am'izany fotoana farany zany. Rehefa zay nijerentsika de zao fampijaliana mandrakizay le anarany na hoe fahaverezana. Ny devoly no any, manaraka ny devoly any zany le olona izay tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe miara-miaina amin'ny devoly izy ary miara-mijaly amin'ny devoly. Ampitaitsika nefa hoe miara-monina amin'iza moa le olona ho tonga ny fiainana mandrakizay, zany hoe fa nivakitsika ity tenin'Andriamanitra ity fa mbola vakina ihany aloha am'izao fotoana izao Apokalipsy 1:20 de andininy 7. Apokalipsy 1:20 7 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra zao ary mivaky ny teny. Ary narefeo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo ho olona ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho andriamanina. Zany hoe le ary am'le fampijaliana mandrakizay zany ny devoly sy ny olona no miara-monina ao anaty afo. Aty am'le fiainana mandrakizay kosa araka io teny io Andriamanitra sy ny olona no hiara-monina any amin'ilay tany vaovao. Zay aloha de fampitana azotsika hisafidianana zany hoe izy amindreo mahafinaritra anao izy amindreo tianao any am'le fampijaliana mandrakizay ve sa any am'ilay fiainana mandrakizay. Manarak'izay efa nivakitsika ity tenin'Andriamanitra ity izay tsy maninona fa averintsika vetivety mba ahafahana manao ny fampitahana. Matio dia ny toko 7:10. Matio toko 7:10 de andininy fa 2:70 sy ny 3:70. Matio toko 7:10 andininy fa 2:70 sy 3:70. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe de hanipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy any no isy ny fitomaniana sy ny fikotranify ary am'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny raina izay manatsofina aoka izy iaina. Ny tsindriko eto de zao atsipy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo any am'le fary afo solofara zany any am'le hoe afo be izay tsy inona fa ny fahaverezana le hitantsika teo miaraka amin'ny devoly. De tsindrina manokana eto le hoe fitomaniana sy fikotroanify satria io le fa niresahako taminao hoe izany tsy hitomany rehefa tonga any. Ary sikolombelona amin'ny ankapobeny amin'ny fiainantsika rehetra de ohatrany hoe misy mandalo fotoana ianao may, mety ho may kely fotsiny tonga aminao mety ho may lehibehibe tsy fantatro koa zay zavatra mahamay anao. Ny antony de zao ataon'Andriamanitra miatra amin'ny fiainantsika mihitsy zany le hoe manao ahoana rehefa may ny olona mba ahafahany mieritreritra hoe manao ahoana kosa zany any amin'ny afo be zany. Satria raha may kely tahaka andreny ary tsika olombelona nanahoana le izy taditinao tsara ngamba ianao zay efa nandalo am'izany hoe may ianao fa nampijaly na de hoe ny serana ary le afo nandoranao na vaina afo nandoranao na inona nandoranao ny serana kely fa hitanao hoe nijaly ianao. Mety nitomany ny sasany, mety nisy tsy nitomany fa nazaka ihany. Fa any amin'ilay afo mandrakizay zay voalazako tsara mihitsy hoe tsy ho faty io afo ary ny olona ho tonga any koa tsy maty de voalaza n'ity tenin'Andriamanitra ity hoe fitomaniana fikotroanify. Zany tsy mitsahatra mitomany le olona. Voalazan'ny Apokalipsy 4:40 ary le mivakitsika teto hoe ny setroky ny fijaliana zany hoe fijaliana le any de miakatra mandrakizay tsy manam-pitsarana ozy izy na andro na alina.
zany hoe tena fotoamanina fikotroanify fidradradradrana mandrakizay ny any nefa raha itomansy dradradratra ary ikitry nify mandrakizay ny any nanahoana kosa ny voalazany apokalipsy 1:24 mombamomba nyle atao hoe fiainana mandrakizay fa nivakitsika teto ihany koa ity tenin'Andriamanitra ity apokalipsy 1:24 amin'ny anaran'i Jesosy izao ny voalazany teny ary hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fahanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha le tsy hisy fahafatesana aloha itovizana fa ny ankoatran'izay tsy itovizana satria aty mitomany mandrakarivo mijaly mitaraina maharary mahamay may aty kosa nefa amle fiainana mandrakizay araka izay tenin'Andriamanitra zay dia izao aloha hofafana ny ranomaso rehetra tsisy olona mitomany tsony any tsisy olona mijaly tsony any tsisy olona marary tsony any tsisy olona manaintaina tsony any zany hoe fahasambarana le any zay koa ny faharoa ary ndray fitomanina mandrakizay fijaliana mandrakizay ny anankiray kosa tsisy ranomaso tsisy alahelo tsisy fitarainana tsisy fanaintainana tsisy marary tsony anjaranao ndray misafidy any am'le miaraka amin'ny devoly ve sa any am'le miaraka amin'Andriamanitra anjaranao ny mieritreritra fa dia notsindriko mazava tsara teto nyloantsika rehetra hoe mandrakizay anankiroa reo zay ny itovizana samy maharitra mandrakizay samy maharitra mandrakizay reo ary eo matetika ny misy fahadisokevitra ihany koa an'ny olona hoe pastera disohevitra pastera fa tsy misy zavatra doran'izany ka tsy ho levina marina fa raha miafo ety ambonin'ny tany no ampiasainao mandory iny mahamay iny fa rehefa levina zavatra dorany levina le zavatra le afo koa maty de pastera ozy izy mampianatra hoe tsy ho faty le afo hoe tsy zange mampianatra an'izany fa baiboly milaza an'izany hoe afo tsy vononany any ary andeha hijery karazana afo isika fa tsy mitovy amin'ny afo ety ambonin'ny tany ny afo misy any amin'izany fiainana mandrakizay zany ohatra amaky vetivety-tsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy dia ny toko 7 Exodosy dia ny toko 7 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 Exodosy toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy tompo zao ny vaky ny teny ary Mosesy niandry ny ondry amanosy ny jetro rafozany mpisorona tao Midianina dia nitondra ny ondry amanosy tany akoatry ny efitra ka nakany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra ary ilay anjelon'i Jehova niseho taminy teo anaty lelafo teo amin'ny roimemy anankiray dia nijery izy ka indro ny rehetra afo ny roimemy kanefa tsy nahalevonana ary Mosesy hivily kely aho ka izaho io fahitana lehibe io ahafantarako izay tsy ahalevonan'ny roimemy hitanao tsara tsy voatery handevona ny afo rehetra ny afo eto tany izay misy atsika no mandevona ka rehefa levona ny zavatra dorany maty izy rehefa avy eo fa ny afo any amin'ny afo mandrakizay kosa dia voalaza fa zay mamaritra mandrakizay azy tsy ho faty io tsy ho faty io ary voalohany ny olona tonga any tsy ho levona fa maharitra mandrakizay samy hafa zany ny afo ety sy ny afo any ka tsy arak'izay eritreritra sy fampianarana mety napetraka tamintsika tany aloha zay hoe ho levona ny olona tonga any dia avy eo tsy mahatsiary ninina tsony maty koa le afo tady fa tsy olona ihany nge ny alefany fa ny devoly nge tsy levony ny afo ety atany ary ny devoly koa tsy mahatsiary mangiry firy amin'ny afo ety atany fa zay nolazaiko anao zay zavatra zay ka fahadisokevitra zay faharoa manarakarak'izay fahadisokevitra ihany koa ny fieverana fa misy ny atao hoe afo fandiovana zany aloha dia fotokevitra tsy fantatry zay nipohirany mba tsy hanaratsiana ny sasany dia aloha tsy tenenantsika hoe zao angereny zao reny fa ny marina fotsiny dia zao tsy voalaza ao anaty baiboly na baiboly inona na baiboly inona resantsika sy jerentsika tsy misy manoratra ny fisiny zany atao hoe afo fandiovana zany tsisy zany fa ny tena afo misy dia zao akoatran'ny afo ety atany dia ny hitantsika aloha dia hoe ny afo maharitra mandrakizay zay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny dia mbola misy koa
afo anankiray izay andao vakitsika amaranana nyty androany ity ao amin'ny filazantsarany Lioka toko fa 9 Lioka dia ny toko fa 9 dia manompoka amin'ny 7 ary no misy mitantara de vakinareo hatrany amin'ny farany izy io fa tsy zay rehetra akory no vakitsika fa vakina ny 2 ka hatramin'ny 4 Lioka toko fa 9 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy ary maty ilay malahelo dia nentin'ny anjely ho any tratran'ny Abrahama ary maty koa ilay manan-karena dia nalevina ary raha nijaly tao amin'ny fiainantsika izy ka niandrandra dia nahita ny Abrahama teny lavitriny sy Lazarosy teo atratrany ary izy niantso ka nanao hoe ry Abrahama raiko mamindra-fo amiko ka ireo Lazarosy mba hanoboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsika ny lelako fa fadiranovanao eto anatin'ity lelafo ity le afo faharoa koatran'le anankiroa nresantsika teo aiza moa izy ity de ny tantara ho azy no vakina amin'ny 7 ka hatramin'ny farany fa nisy lehilahy roa samy hafa de tsorona hoe ny anankiray zany matahotra an'Andriamanitra mahantra ny anankiray kosa mpanan-karena tsy natahotra an'Andriamanitra samy mpivavaka rehefa ny ray mody mivavaka ny ray tena mivavaka ohatrany zava-misy am'izao androtsika kehitriny zao ihany rehefa samy maty reo araka ny tantarain'i Jesosy eto de zao le nahantra ozy izy natahotra an'Andriamanitra tamin'ny fahavelony de zao nentin'ny anjely ho eny tratran'ny Abrahama manarak'izay le mpanan-karena kosa de rehefa maty de zao nijaly nalevina aloha izy de rehefa naleviny reo de zao nitohy ny tantara rehefa aveo le mahantra teny lavitra teny teo atratran'ny Abrahama le mpanan-karena kosa de voalaza hoe nijaly tao anatin'izany atao hoe fiaina tsy hita izany aiza zany fiaina tsy hita zany de io mbola lesitsika manaraka zany io tantara io fa niraisiko fotsiny de zao hoe inona ny zavatra niaina n'le lehilahy tany amin'le toerana atao hoe fiaina tsy hita tao anatin'le lafo izy de na tsiaro izy mijaly mangirifiry de zao mbola karazana afo anankiray koa io ary toerana anankiray tsy mbola afo be io fa ino atao hoe helo samy hafa zany ny helo sy ny atao hoe afo be satria ny helo dia toerana misy ny